Voilà amin'ny téléphone kely mifandray atsika. Madame la Présidente. Salamana monsieur le secrétaire général. Zahay reto angamba dia tsy vina aminao tsotra efa fantatrao ihany amin'ny alalan'ny hainao manjery sy ny resaky fanaovana samany andro antsika amin'ny resaka mivantana misaotra mifandraisanao. Mpanohitra na ny tena marina hoe zahay comité préparatoire an'ilay conclave des opposants no nangataka fionana aminao androany anatitra tonta-taratasy maromaro. Ny taratasy voalohany dia ny fanambarana iombonana izay ataon'ny antoko politika miisa 10 miampy fikambanana maromaro 20 angamba na 420 manao sy ny ao manambara zany fanambarana iombonana milaza fa izay dia manolotra ny fitorana misy ankehitriny raha izay faharoa zahay dia te hamondrona ary miezaka mamondrona ny herin'ny mpanohitra ary anomana conclave des opposants izay ho ataonay le 20-21 juin ho avy zao eto Antananarivo. Ny taratasy faharoa zany dia mifanambaranay an'izay fahavononanay anatotosany le conclave des opposants zay le 20-21 juin ho avy zao ary anasanay ny namanay izay efa tonga mielota aty aminareo satria izay mihevitra fa le fianakaviam-ben'ny mpanohitra dia tokony ifampidinika mikasika ny fototra iorenana zany fanoherana zany ka zareo lasa lotatina anatitra tonta-taratasiny dia asainay izy hiara ifampidinika aminay amin'ny conclave io ary ianareo koa tokony andraiky mpanjakana dia asainay an-tanandroa mba anotrina ny faravaratsy ny fanokafana izany conclave des opposants izany mbola ho avy moa ny fanasana zany atsoatsy. Ny taratasy manaraka zany dia le fanaovanay ny récapitulation et déclaration collective de position d'opposants, plateforme de l'opposition, misy an'ireo antoko politika zany dia misy an'ireo fikambanana. Dia manaraka an'izay ny récépissé na ny arrêté izay mampijoro ara-panjakana an'ireo antoko sy fikambanana voalaza ireo. Dia ny taratasy manaraka atao anatin'ity valopy izay atolotray anao ampanajana ity dia ny FDB izay ombonanay ireo ary heverinay ho aroso amin'ny fikaonandohan'ny mpanohitra io mba iaraha-midinika anorenana le ataonay hoe fidikevitra hijoroan'ny fanoherana eto Madagasikara zany. Ka izay ny antondianay andriamatoa secrétaire général dia eto anatrehanao dia milaza mazava zay fa tsy miady zany ny mpanohitra sakamalaho sy avozo samy manana ny antro azy fa ny ezaka ataonay amin'izao dia izay indrindra ny hoe hamondrona ny herin'le mpanohitra mba tsy ho tratrany le poizin'le zarazara ao anjakana le fanoherana eto Madagasikara. Zay zany le tena zava-dehibe sy ezaka ataonay amin'izao fotoan'izao monsieur le secrétaire général mino zay fa raisinao arak'izany ny antonta-taratasy atolotra ianao mazava zany zao fa officiellement dia nametraka taratasy aty amin'ny intérieur zay mikasika ny fijoroan'ny fivondronan'ny mpanohitra anomana an'io conclave io ifidiananay na anendrenay miaraka zay filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Mately amin'ny vahoaka malagasy isika mpanao politika amin'ny fanaran-dalàna. Mahatonga teny an'izay dia satria somary nanaitranay teto anivon'ny ministerin'ny antany ihany ny tenina mpanao politika sasany izay milaza fa tsy ilaina ny manatitra ny antonta-taratasy ho fanambarana ofisialy fa ho mpanohitra aty amin'ny ministeran'ny antitany. Ny mpanao politika nefa ianareo dia ataoko hoe modely ary jereny vahoaka amin'izay fanaran-dalàna zay satria mitondra fanjakana mpanao politika amin'ny valim-potoana izay ahafahany mahazo an'ilay fitorana. Dia faly satria ataoko hoe tonga ianareo manatanteraka ny voalazan'ny lalàna amin'izay fanambarana pomba ofisialy amin'ny mampanohitra anareo zay. Ka dia ambaranay eto anivon'ny ministeran'ny antitany fa voaray ity fanambarana milaza fa ho mpanohitra an'reto antoko politika maromaro sy fikambanana maromaro reto ary mahafaly anay ihany koa ny mahita ny firaisakiny
ary zay no iriny indrindra zay ny teny ny mpitondra teny teo a ny ezaka ataonareo a de mampirisika anareo zay am'izay satria ny andin'ny fahadimy ao amin'ilay lalàna mitondra ny satany ny fanoerana de milaza fa tsy mitsabaka mihitsy ny fanjakana am'izay fanendrena ny filohan'ny mpanohitra fa dia ianareo no mba irina hiaraka ivory ary raha ny voalaza ao ara dia tsy fifidianana mihitsy fa d'une manière consensuelle amin'ny alalan'ny fampiresahana no mba hifanendrenareo ahitanareo olona anankiray ka ho filohany zany fanoerana zany eto Madagasikara dia hatram'izao moa zany aloha dia tsy misy zany filohan'ny fanoerana zany hatram'izao satria dia tsy mbola hitanay fa voaraka ny voalaza ny lalàna eo tsara ihany koa ny manambara fa mety tsy hoely dia ivoaka ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna io satria ny zavatra mety tsy maintsy ho azavaitsika mba tsy hanahirana toy ny teo aloha dia ny ohatra ny hoe zao hoe raha ohatra ary ka tsy tafangona amin'ny toerana anankiray io ny mpanohitra rehetra inona no atao rehefa vita zao ohatra io fivirimbenareo io ka mivoaka le procès verbal da tana amin'Andriamanitra hoe tafavoaka tsara mahita olona ray fanarahana ianareo alefa makaizy zay makaty amin'ny fanjakana ve de ny fanjakana mamoaka didim-panjakana manendry sa alefa makany amin'ny CES de CES mamoaka didim-pitsarana sa alefa makany amin'ny Assemblée nationale de ny filohan'ny Assemblée nationale mamoaka fanapahana zany pitsopitso ny rehetra zany roviny zay fotoana zay zao nareo manatitra eto dia ho ataontsika afaka herinandro zao ve sa afaka roa herinandro efa nivoaka tany amin'ny volana aprily tany hoany ny politika mpanjakana ankapobeny efa ho roa volana zay zany rehetra zany tsy maintsy ho azavaitsika ao anatin'le didim-panjakana ary manome toky anareo zay fa tsy ho ela ary raha ny eniko de hoe faharoapolo iritsika mba tsy fanalavitra am'izay tsy ho avy aminay vondron'ny mpanohitra mihitsy ny aviny sanatry ny vava mizarazarany zany fanoerana izany zay ny ezaka ataonay faharoa efa lazainay ombenombeny ny hoe tsy de mahamaika be nge le hoe tsy maintsy andrean'le toerana ao amin'ny antenimieram-pireneny milohan'izany tsy maintsy alamina tsara aloha ny raha tokantranonay mpanohitra satria to sanatry ny vava zakazaka raha tosika ny fangalana ny toerana ao amin'ny antenimieram-pirenena aminay reto tsy de le akan'le toerana no maika fa nisy iny zany fanoerana manana maizy azy zany eto Madagasikara ka izay ny mahatonga anay hoe amin'io fisaonam-ben'ny mpanohitra zay karakarainay ny faharoapolo sy faraka amin'ny roapolo ny volana jona ho avy zao io dia manasa anareo zay ho aterinay fanasana araky ny teneninao teo moa ho asainay ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho asaina ny CES ho asainay ny présidence ho asainay ny gouvernementa mba tena aleo ho azava tsara am'izay hoe hitanao ny tanjona dia hoe iza le mitondra dia inona le politika hitondrany dia iza le manohitra ary inona ny antony anoerany an'io tokony hazava tsara amin'ny vahoaka amin'izay manomboko zao hoe iza satria mantsy manahirany atao amintsika hatramin'izay dia tsisy tokony andraikitra mihitsy ary tsisy diso mihitsy fa rehefa mialana eo dia le teo aloha ihany ny diso fa le tonga manahirana amin'ny vahoaka ny mamaky le raha politika eto amintsika dia zay ny ezaka ataonay io monsieur le secrétaire général akasitrahanay feno ny fandraisana ao anay tsy nanosiko-tanana tsy maintsy anamboatra zao nareo hoe fitsipika anaty zany fiombolan'ny mpanohitra zany ohatra zao ny fanontaniana tonga ao tsaiko hoe ahoana ny fomba fanovana ny alohan'ny mpanohitra io fa tsy hoe kory voafidy nareo izy androany dia rapitso izy ohatra mivadika tapaka makatona sany hoe tsy manaraka ny ahoana be dehibe zany zavatra tokony alamina ka ny tena mety miaraka izy satria na io didim-panjakana fampiarana io tokony fampiasana hoe inona ny eritreritr zavatra voalohany moa ko izy io eto Madagasikara voalohany marina fa efa misy firenena afrikana maromaro manao azy io fa voalohany izy io eto amintsika dia tokony tsy bolisatsika amin'ny fanaovana azy no zany zany tokony mba mifanakalo-hevitra ihany rehefa mba vitany volavola izy io dia mba ifampiresaka ihany tsika hoe ahoana fahitana reo zao